Andriamanitra mahasambatra, Andriamanitra mahafinaritra, Andriamanitra mampiadana, Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra mahasambatra, Andriamanitra mahafinaritra, Andriamanitra mampiadana, Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra fiantrane, Andriamanitra fanapiana, Andriamanitra famonjene, Andriamanitra fahasoavana. Andriamanitra fiantrane, Andriamanitra fanapiana, Andriamanitra famonjene, Andriamanitra fahasoavana. Miarahaba ny vondrin'ny mpampianatra tratr'izao fotoam-bokatra lehibe izao. Andriamanitra ny fiadanana ny mbola ombanareo mandrakariva amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Miarahaba ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra izay manatrika etona na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina rehetra any. Tratry ny tiandro alahady andro tsara ary andro tsara koa satria fankalazana ny asaramanitra fetim-pirenena any Malagasy. Olomanga kristianina no tadiavin'ny tompo amin'izao firenena Malagasy izao noho izany mila mivavaka mandrakariva isika fa raha kely vavaka ny kristianina lasa hosan'ny firenena. Eo anatrehan'izany dia amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika ary avako voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eliky ny voninahiny tany rehetra. Mbola mpitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Rasy Jesosy Kristy tompontsika. Amaky ny salamo isika fidiarana an'Andriamanitra, salamo fahazato. Salamo fahazato ny andiny voalohany ka hatramin'ny farany.
aorinan'izay a dia ny firana FFPM fahavalo ny andrin'ny voalohany sy ny faharoa. Amin'ny anaran'ny tompo mibeo an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova ny fifaliana, makanesy anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy nanao antsika, ary azy isika dia olona sy ondry fiandry. Midiry amin'ny vavahady amin'ny fiosarana, ary eo akanjo amin'ny fiderana. Misara azy, mankalazay ny anarany, fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrampony, ary mianatra amin'ny taranaka faramandimby famarinany. Amen. Firana fahavalo FFPM. Tera laza ery atsy. Ataontsika somary mavitribitrika. Tera laza ery aja, uranatra manitra, tumpunaina sanari, ranivu nilaija, izinu panawatika, sadi velumana, futujana, fututua, Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay. Le nary tongotra aman-tanana anay, ilaina toy izao anay. Le zavaboary ambony indrindra, satria nataonao ambaniny Andriamanitra izay. Ny volavolain'ny tananao izahay, ary nomenao ny fofonanao izahay. Satria noho ny amin'izany nanoloranao vahoaka tahaka izao Jesosy, tonga miasakazaka androany. Manaja anao eto amin'ity toerana ity, manome voninahitra anao eto amin'ity toerana ity. Maro ny zavatra nandalo tao amin'ny fiainanay, nandritra ny tamin'iny herinandro iny.
tao ny fifaliana, tao ny fahoriana, tao ny fahatrana, tao ny zavatra maro samihafa. Nefa tao anatin'izany rehetrarehetra rano Tompo, nanombanao anay ny fanahinao masina, ka nidiranao tao anatin'ny fiainanay. Mbola nampijoro tahaka izao. Ka na inona ny tranga Tompo, dia tsaronay mandrakariva. Fa Andriamanitra tsy manary anay ianao. Andriamanitra tsy manadino anay ianao. Andriamanitra mikolokolo ny fiainanay ianao. Kondreto ny vahoakanao. Mijoro eto am-bavahadin'ny lanitra. Ilay idiranay any aminao rahatrizay. Manaja anao amin'ny fonay rehetra izay Jesosy. Manondrika ny lohanay ampanetretena ambany dia ambany izay. Manome voninahitra anao. Tsy taky ny fomba ny anjely any an-danitra Tompo, fa tsotsotra tahaka izao ihany. Raisy favoakatry ny fonay rehetra manao hoe: Masina, masina, masina Jehova Tompo ny maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ipetraka isika. Ary satria moa ny fotoana androany dia tsaroantsika hoe fetim-pirenena, kanefa kosa ianareo vahoaka marobe tonga eto dia manome voninahitra n'Andriamanitra. Andrasantsika ny tenin'Andriamanitra ary havako alohan'ny hitsenana izany tenin'Andriamanitra izany, dia andao ataontsika ny firana fifoazana faha-efapolo. Firana fifoazana faha-efapolo. Ny andiny voalohany eo am-pitsanganana, ary ny andiny fahatelo kosa raha hiaraka hitsangana isika handray izany tenin'Andriamanitra homenantsika izany eto androany. Ry fanahy masina ao ambony iraky Jesosy, izay aty dia mila vonjy afanao atanjao. Andriamanitra ray zanakary fanamasina, ary indrindra misaotranao zay ny mbola nanomezanao anay izao andro izao, andro natokana ho fanateram-bokatry ny sampana vondrom-pampianatra, kanefa andro ihany koa ankalazany ny firenena malagasy, ankalazainay malagasy ny fety-pirenenay, ny taona faharoa amby enimpolo ny verena ny fahaleovatenanay. Misaotranao zay Tompo amin'izany fotoana dehibe izany, ianao konefa dia amin'ny fotoana rehetra dia manana ny ambara aminay foana, manana ny fampianarana izay tianao mba ho raisinay, manana ny lesona izay tianao ianaranay. Noho izany dia mitenena ary ianao Tompo fa voninkiaino izay mpanomponao, ary dia mangataka anao androtsaka ny fanahinao masina Jesosy, mba ahaizanay mandray izany teny izany, anokatra ny fonay, anokatra ny fanahinay, ary ilay devoly fahavalo kosa Jesosy dia didina amin'ny anaranao, tsy anakery, tsy anapahefana, fa dorana amin'ny afo-masin'i Jehovah ary atsipy amin'ny farimindrehetra afo mandrakizay, tsy anana anjara eto fa ny teninao kosa Jesosy no hainonay ny fanahinao ny anjaka eto. Amen.
ry avana malalo amin'ny tompo dia ampitomboana amintsika rehetra hatrany ny fitiavana mampiadanana izay avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany lahatokana. Dia miarahaba manokana ny sampana vondron'ny mpampianatra tratran'izao fotoam-bokatra izao ary miarahaba ihany koa atsika vahoaka malagasy tratrany fetim-pirenentsika isika rehetra ny tompo amin'ny atsika fifaliana amin'ity andro ity ao anatin'izany fankalazana ny fetin'ny fahaliovatena zany. Ny teny izay akatsika fampianarana androany dia izay ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 Tesalonianina voalohany toko 5 ka manomboka eo amin'ny andininy 9 ary faranatsika eo amin'ny andininy 12 andininy 9 faranana amin'ny andininy 12. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azono mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny teny izay akatsika fampianarana dia ilay ao amin'ny andininy 12 manao hoe aminaran'ny tompo, fantaro ny zavatra rehetra, azono mafy izay tsara. Io teny io moa no teny fanevan'ny sampana vondron'ny mpampianatra. Raha nitsangana zany sampana vondron'ny mpampianatra zany tany Andravoahangy fivavahana tamin'ny 720 dia io teny io no raisiny zareo ho teny faneva. Asa amin'ilay mampampianatra ve na hoe fantaro ny zavatra rehetra, satria mpampianatra tokoa dia anisan'ny sokajin'olona izay manao ny asa mampahafantatra ny olombelona ny zavatra rehetra, ary miezaka ihany koa amin'izany fampianarana izany mba hahatonga ny mpianatra hiazona mafy an'izay tsara. Fantaro ny zavatra rehetra hoy ny tompo, fantaro ny zavatra rehetra. Eto izany dia tsy mba misy fetra fa tena nomen'Andriamanitra fahefana mihitsy izany isika olombelona ahafantatra ny zavatra rehetra, ary tsy mba noferany hoe ny atreto ihany no tokony ho fantatrareo, fa dia nataony hoe fantaro ny zavatra rehetra. Dia tahaka izany tokoa raha tao amin'ny Saedena Damaseva dia napetrak'Andriamanitra tao izy dia niteneniny hoe eto ianareo mipetraka atao amin'ity saha ity dia anjakao ny zavatra rehetra, inano ny zavatra rehetra, ianareo ny tompony zavatra rehetra, ary na dia ilay azonaina sy ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy mipetraka teo afovoan'ny saza izay nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana io, fa amin'ny fotoana hinananareo amin'io dia ho faty tokoa ianareo. Na dia izany azo izany ary tsy nafenin'Andriamanitra fa mbola nahariariny teo, tsy nofefeny tsilo, tsy nofefeny azo be mba tsy ho azony Damaseva, fa navelany teo ny ariary. Dia asa navokatra izany fa dia nanampatra tokoa izay fahefana nomena azy izay ireo razambentsika ireo. Tsika zany dia tsy mba tahaka an'ilay soavalim-boatiry no nanaovan'Andriamanitra antsika. Ianareo soavalim-boatiry
ho atsika lehibebe ngama mahafantatra zany fa ny ankizy tsy mahalala fa le sovalim-boatiry a rehefa asaina mitarika le voatiry izy dia asiana takomaso a amin'ny akavisy ny akavanana mba tsy ahitany ny akavisy ny akavanana tsy ahitany ny any aoriana isika kosa tsy mba tahaka izany fa navela malalaka tsara ny masotsika afaka mijery ny avia afaka mijery ny havanana afaka mijery ny any aloha afaka mijery ny any aoriana ary izany no atao hoe fanomezana men'Andriamanitra atsika fantarina ny zavatra rehetra hoy ny tompo afaka mamantatra ny zavatra rehetra ary tsika dia inona moa zany zavatra rehetra zany dia raha tany amin'ny voalohany tany zany dia ny famantarana an'ireo biby sy zavamaniry rehetra tao anivon'ny saedena zany no men'Andriamanitra ho fantaritsika dia rehefa taty aoriana dia tonga tany amin'ny tany Kanana ny Israely dia nomena ny didy folotsika mena ny lalàna rehetra tsika tao amin'ny Levitikosy dia tonga koa Jesosy rehefa hoe nampahafantatra atsika ny fanjakan'Andriamanitra nomena alalany zavatra rehetra zany tsika ankehitriny dia mbola mitoy zany fampalalana atsika ny zavatra rehetra zany ary dia ireny zavatra rehetra izay hitantsika ireny no nakatsika lesona na ahafahantsika namorona zavatra ohatra ny voromanidina no fantaritsika hoe manahoana moa ty voromanidina ity inona mahatonga azy evaeva eny dia avy amin'izay nahafahantsika rehefa avy eo namorona ny fiaramanidina afaka namorona ny sambon-danitra eny fa na dia ny zavatra faran'izay kely indrindra ao amin'ny zavatra azy na ny raha dia ny antsoina hoe atome dia nomen'Andriamanitra atsika ny fomba ahafantarana azy nomen'Andriamanitra atsika ny saina hamantarana azy ary dia nanamboatra hatramin'ny fitaovam-piadiana faran'izay mahery vaikitsika dia ny bomba nukleara na ny bomba atomika ihany koa amin'izao fotoan'izao koa nefa dia misy ihany koa zavatra vaovao izay somary manahirana ny saina hatrany satria ohatrany mivoana ary tena mivoana mihitsy amin'ny fampianarana omeny ny soratra masina amin'izao dia hafa ny fitaizana taloha dia notenenina hoe ny zanaka tiana manahoana hoe tsitsitsina jorakazo na rotsakazo fa amin'izao fotoan'izao dia ny zanaka tiana dia inona no atao aminy tezainao izy a dia rehefa teraka le zaza iny dia ianao tsy miteny hoe laty na vavy ty fa dia tezaina hony amin'izao fotoan'izao le zaza dia tezaina atao ampanaovina akanjony telahy daholo ampanaovina akanjom-behivavy daholo ampanaovina saribakoly ampanaovina ny automobile kely ny basy kely na lahy na vavy ary any amin'ny tany any avarabaratra Eropany any amin'ireo atao hoe Scandinavie Norvège Suède Danemark Finlande any amin'ireo toeran'ireo zany dia ohatrany hoe natao nampanjakaina mihitsy zany zaza zany ary dia natao mihopampana ihany koa zany zony ny zaza zany dia lazaina fa ny zaza mihitsy a no manapa-kevitra rehefa le bebe izy hoe za ho lehilahy za ho vehivavy fa tsy araka ny nanamboaran'Andriamanitra azy dia hitantsika amin'izany fa fitezana hafakely zany ary isika mianatra isika olon-dehibe nianatra taloha rehefa ampianarina antsoina hoe pronom personnel dia je, tu, il, nous, vous, il, elle zay ny fantatsika dia ny ankizy amin'izao fotoan'izao koa amin'ny ankapobeny dia mbola izany no anarana fa any Frantsa zao dia namorona pronom personnel na ampisolotena vaovao dia misy ny antsoina hoe la il misy ny antsoina hoe vavy elle dia misy koa ny sady tsy lany tsy vavy na sady lany vavy dia natao hoe ielle mampimentsika zany fa zany zao efa
manomboka mampiasa an'izany iaila zany zao ry zareo frantsay satria misy olona zay sady tsy lehilahy no tsy vehivavy. Andriamanitra nefa dia raha namorona antsika olombelona dia adama aloha no nataony dia ozy hoe lehilahy dia rehefa avy eo nangalana ny taolam-panavy ny adama dia io no namoronana ny vehivavy dia natao hoe vehivavy io satria tamin'ny lehilahy no nakana azy. Lahy sy vavy no nataon'olombelona nataon'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao nefa dia misy lahy, misy vavy, misy sarin-dahy, misy sarim-bavy ary dia misy aza sady tsy lahy no tsy vavy. Izany rehetra izany dia ao anatin'ilay hoe zavatra rehetra. Amin'izao fotoana izao koa dia malaza ny antsoina hoe fitaovana vaovao amin'ny fifandraisana. Dia mampiasa ilay teknôlôjia vaovao tsika, mampiasa ny finday, mampiasa ny solotsaina na ny ordinateur. Dia roboka amin'izao fotoana izao, tsy ny ankizy tsony, tsy ny tanora tsony, fa hatramin'ny olon-dehibe dia roboka amin'izany antsoina hoe Facebook zany. Mety misy zavatra mahasoa ao anatiny ao. Nefa koa raha ohatra ka tsy hay dia mety mitondra zava-doza ho an'ny fiainantsika, ho an'ny fiainan'ny zanantsika, ho an'ny fiainan'ny tanorantsika. Fa mampalahelo indraindray dia mandeha any am-pivarotra ianao dia tonga ao am-pivarotra ianao tsisy olona mandray fa misy mpivarotra tanora be dia be mivarotra ao fa inona no mahavariana azy? Eo amin'ilay Facebook. Ianao zany ilay client tsy fantatra tsy hita fa ilay Facebook no malaza. Zany rehetra zany ao anatiny ao. Dia ny zava-mahadomelona moa dia efa miroso ihany ny famoronana zavatra vaovao. Dia fantatsika fa tsy mba le rongony tahaka ny taloha intsony fa misy ny pile hohanina, misy ny ranon-javatra izay atsindrona. Misy ary amin'izao fotoana izao nefa afafy fotsiny amin'ny orona dia mahadomelona. Zany ao anatin'ilay hoe fantaro ny zavatra rehetra. Nefa hoy ny tompo matsettsika hoe fantaro ny zavatra rehetra nefa aonao tsy azony mafy izay tsara. Tompo zany dia efa mametraka sady fa amin'ireo zavatra rehetra izay ampahafantariny antsika ireo, amin'ireo zavatra rehetra izay azontsika fantarinareo dia misy ny tsara ary misy ny ratsy. Manoloana an'izany dia manatsafidy zany tsika olombelona, manatsafidy hiazona ny tsara. Ary na dia ny malagasy razambentsika raha taloha dia nanao hoe ataovy toy ny voankazo anala re ka ny mamy atelina ary ny mangidy kosa ariana. Efa fantatry ny malagasy zany tamin'izany. Tompo koa dia manao an'izany, tokony ho tazonina mafy izay tsara ary tokony ho ariana, tokony ho avela izay ratsy. Ary tsy niteny an'izany fotsiny izy fa nanome antsika ny fitaovana izay ahafahantsika mamantatra hoe inona ary ny tsara, inona ary ny ratsy. Dia isika olombelona rehefa tao edena ka nihinana n'ilay voankazo izay nandrarana dia nanjary nahalala ny tsara sy ny ratsy. Dia nalala i Adama sy Eva raha vao nihinana n'ilay voankazo fa mitanjaka dia menatra teo anatrehan'Andriamanitra ratsy ny mitanjaka dia niafina tamin'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo nanamboatra fitafiana hanafenana an'izany fitanjahana zany dia tonga teo ilay feon'ny fieritreretana izay ahafahantsika manafaka ny tsara sy ny ratsy. Io feon'ny fieritreretana io izay rehefa manao zavatra anankiray tsika dia afaka amin'ny tsara tsika manao hoe tandremo ratsy ny zavatra nataonao iny, aza manao an'iny ianao, tena tsara be ny zavatra nataonao iny, tena mahafinaritra be. Dia sady afaka mandoka atsika, afaka midera atsika ilay feon'ny fieritreretana no afaka mitsara atsika, afaka manome tsiny atsika ihany koa ary mahatonga atsika rehefa avy eo
ho tratra ny nenina. Fa ny tompo ihany koa dia mbola manome atsika ny fanahy. Tsika malagasy moa dia nanao hoe ny fanahy no mahaolona. Io fanahy io dia fitaovana anankiray zany men'Andriamanitra atsika mba ahaizantsika miara-miaina ao anatin'ny fiarahamonina. Satria tsika olombelona dia tsy mba tahaka ny biby, fa itsika dia tsy afaka miaina raha tsy miaraka amin'ny olombelona tahaka atsika ao anatin'ny ankonanao, ao anatin'ny fianakaviana, ao anatin'ny tanàna, ao anatin'ny fokotany, ao anatin'ny firenena, ao anatin'izao tontolo izao. Dia ny fanahy no ahaizantsika miara-miaina amin'ny olona, satria ny fanahy no mampafantatritsika hoe zao ny fitondran-tena tsara, zao ny tokony atao, zao ny mety. Dia rehefa tsy manana fanahy tsika dia lasa ireny adala reny izay lazany efa very fanahy iny, efa tsisy fanahy tsony iny. Fa raha mbola olombelona manana ny fahendrena dia olombelona manana ny fanahy. Tsy vitan'izany ihany koa nefa fa tsy navelan'Andriamanitra hoe ny ao amintsika fotsiny ilay feo amin'ny fitreretana, ilay saina, ilay fanahy, tsy izany fotsiny men'Andriamanitra atsika, fa tateo aoriana dia men'Andriamanitra atsika ny didiny, nampahafantarin'Andriamanitra atsika ny sitrapony, ary nampahalalany atsika hoe inona izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Ary sika amin'izao fotoana izao dia mahalala an'izany rehetra izany amin'ny alalan'ny teniny izay voatahiry ato anatin'ny Baiboly. Dia izany rehetra izany no fitaovana entsika mamantatra ny tsara, ary ahafahantsika misafidy manao hoe ity izany ny tsara, noho izany ho tazoniko ity fa ny ratsy kosa avelako. Misy anefa indraindray tohatra ny mieritreritra hoe tsy tompo-tsafidy tsika, tsy manana fahalalahany tsika, fa matetika mialabala. Tao amin'ny Saha-Edena rehefa nanontany Andriamanitra tamin'ny Adama hoe Adama, fa inona ny ty ataonao? Dia ahoana izy Adama? Ny vehivavy izay nomenao no nanome ny voankazo dia nihinana. Dia nitodika tamin'ny Eva Andriamanitra, Eva fa inona ty ataonao? Ny menarana no namitaka mialabala ilay olombelona. Ary dia mbola mialabala foana tsika hatramin'izao. Iza mbola tsy nialabala mihitsy teo amin'ny fiainany. Ohatran'ny fanaontsika izany, rehefa misy zavatra tsara vita indraindray dia rehefa ataony iza nanao an'io dia betsaka manangatana zany nahavita an'io. Fa rehefa misy zavatra tsy mety anteny fiza nanao ny zavatra tsy mety io, lasa tsisy tompona andraikitra indraindray. Dia hony misy obolana frantsay izay manao hoe ny fahombiazana hony dia maro ny rainy, fa ny tsy fahombiazana kosa dia kamboty. Tsy mba manandray ny tsy fahombiazana, satria tsika olombelona moa amin'ny maha-olombelona dia tsy tia an'izany tsy fahombiazana izany, fa ny fahombiazana daholo no tiantsika. Dia hoy isika hoe Andriamanitra no nahatonga ny zavatra rehetra. Dia marina tokoa ve zany? Andriamanitra tokoa ve zany no mampanota atsika? Mitombona ve zany? Andriamanitra ve no maneraka atsika hoe andany ianao mangalatra, andany ianao mamono olona, andany ianao mijangajanga, andany ianao miady amin'ny mpiaramonina aminao, andana ilaozy ny zanakao ranga antosiro, sy ny sisa sy ny sisa. Mazava ho azy fa tsy izany no izy. Na dia ny malagasy taloha aza dia namoaka ny obolana manao hoe zanahary tsy omem-pondro, Andriamanitra tsy ometsiny fa ny olombelona no be siasi. Tsika zany ny be siasi, dia Andriamanitra no manjary mahazo tsiny. Andriamanitra dia hery lojika amin'ny tenany. Tsy izy mihitsy no andeha hoe
omeny diditsika ampahafantariny sitraponytsika dia izy indray no aniraka antsika hoe andana ataovy io nefa izy no namorona ny didy izy no namorona izany a sitrapo izany fa isika matetika no ao amin'izay le hoe mialabala zay miala tsiny zatra miala tsiny nefa ny tompo dia efa nyteny hoe zay minoa dia ahoana izy zay minoa dia mitandrina ny didiko dia mazava ho azy fa tsy Andriamanitra mihitsy manao hoe zay minoa dia afaka manao izay tiany atao. Misy koa milaza fa hoe maninona ary ny tsy mba sakanan'Andriamanitra nefa fantatr'Andriamanitra fa andeha hanao ratsy azy ao, fantatr'Andriamanitra fa andeha hanao eloka, fantatr'Andriamanitra fa andeha hanota dia ilay teo ambony ny valona ninona satria efa nomen'Andriamanitra fahafahana angesika, nomen'Andriamanitra fahalalahana sika, nomen'Andriamanitra saintsika ary nomen'Andriamanitra fitaovantsika ahafahantsika misafidy hoe inona no tsara, inona ny ratsy. Ary raha jerena koa ny tantaran'Andriamanitra sy ny zanak'olombelona, inona moa tsy efa nataon'Andriamanitra mba hanovana antsika, mba hitariana antsika ny lalana izay tian'Andriamanitra, mba hampiova toetra antsika, hampiova fitondran-tena antsika, hampiova saina antsika, hampiova fo antsika, nefa dia tsy nahomby izany. Nanomboka tany amin'ny solofaran'ny Sodoma sy Gomora, nandalo tany amin'ny safidrany Noa, nandalo tao amin'ireo le mpaminany maro be izay tonga tetỳ tany ny rahan'Andriamanitra, anitsy ny fiainantsika, hampibebaka antsika. Ary ny farany aza dia ny zanany lahatokana mihitsy no nafoiny ny rahany tetỳ ambonin'ny tany mba hampianatra antsika ary avy eo hanafitra antsika, hisolo voiny antsika, nanao sorona ny ainy teo ambonin'ny hazo fijaliana mba hanavotana antsika olombelona. Ary amin'izao fotoan'izao na amin'ny fiainantsika andavanandro aza mbola misy ny famaizana, mbola misy ny kapoka madinidinika omen'Andriamanitra antsika fa mbola mafy dia mafy no fontsika ary dia mbola tsy afaka miofisika. Misy koa ny milaza manao hoe Andriamanitra nge ny tompon'ny fiainana ny zanak'olombelona rehetra ka manomboka amin'ny fahaterahana ka hatramin'ny fahafatesany dia Andriamanitra no nanao mandahatra ny zavatra rehetra dia lahatra avy amin'Andriamanitra zany no zany raha matoa mpamon'olona dia Andriamanitra zany no tompon'antoka amin'izany, matoa mpitsangajanga dia Andriamanitra ny tompon'antoka amin'izany, matoa nangalatra dia Andriamanitra ny tompon'antoka amin'izany. Nefa laza zany hoe tsika zany dia tsy tompon'ny fitondran-tena antsika sika fa baikon'Andriamanitra daholo no ataontsika na tsara na ratsy. Dia marina ve zany? Mitombona ve zany? Fa ny obolana malagasy manao hoe tsy misy tsy hitan'Andriamanitra fa miondrika izy. Dikan'izay dia zao, Andriamanitra tsy maneraka antsika hanao ny zavatra ratsy, fa le zavatra ratsy ataontsika iny kosa no hitan'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia efa nanome fahafahana antsika, nanome fahalalahana antsika eo amin'ny fitondrantsika, ny tenantsika, ary dia izay fomba fitondran-tenantsika, ny tenantsika izay no hitan'Andriamanitra. Tsy mitovy matsy ny fotoana eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra. Any eo amin'ny Jaona voalohany ihany amin'ny toko 7:9 toy izy hoe nindray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona dia toy ny indray andro. Toy ny arivo taona, toy ny indray andro no fandalovany arivo taona. Dia misy mpandinika soratra masina anankiray antsoina hoe Paul Lanares, rehefa nanoloana ny fanomezantsiny an'Andriamanitra io izy, ary manoloana ny resaka hoe lahatra tsy azo hidivirana io, dia hoy izy hoe diso mihitsy ianareo, diso ianareo fa tsy mitovy ny fotoana
ho an'Andriamanitra sy ho an'ny olombelona. Ho antsika olombelona dia misy ny antsoina hoe lasa ankehitriny ary ho avy. Dia ny lasa dia any aorianantsika any, tsy azontsika hiverenana intsony, na dia maro ary manampaizana mikaroka an'izany hoe andeha amorona milina anankiray hiverenana any amin'ny lasa, mbola tsisy nahavita an'izany. Fahatserovana sisa no fahafantarantsika izany lasa izany, fa tsy azontsika hiainana, na dia fotoana faran'izay nahasambatra antsika azy, tsy azontsika hiverenana hiainana izany. Ny ankehitriny koa dia mandalo, dia tena hoe ray segondra ilay ankehitriny, dia iny dia lasa ilay ankehitriny. Dia ny eo alohan'izay dia ny ho avy koa nefa dia tsy misy fantatsika ny amin'ny ho avy. Izy amintsika no afaka mieritreritra hoe amin'ny herinandro ohatran'izao dia ohatr'izao, afaka herintaona dia ohatr'izao, afaka roa taona dia ohatr'izao. Tsisy afaka mahafolaka an'izany tsika, tsisy afaka mahafehy an'izany. Ho an'Andriamanitra nefa ny fotoana dia tahaka ny tsipika anankiray lavabe, na tahaka ny tady anankiray mahitsy. Dia hitan'Andriamanitra amin'ny fotoana anankiray ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy. Dia ianao ilay nanao zavatra tsara tamin'ny 5 taona lasa, hitan'Andriamanitra, mbola hitan'Andriamanitra androany iny. Ianao ilay manao zavatra tsara zao, tonga eto ianao miazakazaka mamonjy ny tempolin'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra izany. Ianao ilay anota afaka 5 taona any, dia hitan'Andriamanitra androany koa iny. Fa ianao zany malalaka tsara ianao amin'ny fanaovana an'iny fahotanao iny, fa iny fahotanao iny efa hitan'Andriamanitra iny. Ohatr'izay zany ilay fotoana amin'Andriamanitra. Ary zany no ilazana fa isika olombelona dia tompon'ny fiainantsika, fa ny zavatra ataontsika rehetra dia hitan'Andriamanitra daholo. Tsy misy tsy hitan'Andriamanitra. Hoy any amin'ny Salamana hoe hitan'Andriamanitra dia tongontsika, naiza alehantsika dia hitan'Andriamanitra izany. Andriamanitra zany tsy haneraka antsika mihitsy hanao zavatra ratsy, kanefa indraindray doidraintsika hoe fa Andriamanitra kosa nge Andriamanitra dia maninona ary fantatr'Andriamanitra fa andeha hanota dia maninona any tsy ny sakanany, fa maninona no navelany hanao an'izany zavatra ratsy zany, fantany nefa fa ho very dia satria izay no sitrapon'Andriamanitra, hifanomeny fahalalantsika, ary tsy misy hidirany ilay fitondrantenantsika, satria izay fitondrantenantsika izay koa nefa dia izay no zavaboarin'Andriamanitra antsika, ary zavaboary izay tsy nomen'Andriamanitra fiainana eto amin'ity tany ity fotsiny ihany, fa hifananomanan'Andriamanitra koa fiainana vaovao, dia ilay fiainana tsara lavitra izay antenaintsika rehetra fa hiainantsika rehefa tonga ny fahafatesana, dia ilay fiainana any an-danitra. Ilay fiainana any an-danitra nefa dia efa mazava tsara ny teniny fa ny fahafatesana no tambon'ny ota. Izany hoe izay rehetra manota dia tsy azo an'izany fiainana zany, fa ny fahamarinana, ny olomarina, ny fomba fitondrantenantsika tsara kosa, izany no hitsaran'Andriamanitra antsika ka mety ahatongavantsika amin'izany antsoina hoe lanitra zany. Mety hoy satria Andriamanitra koa dia fanteny hoe tsy misy marina reo olombelona reo na dia iray aza, fa efa samy nanota daholo izy rehetra. Kanefa Andriamanitra dia nanomentsika kosa ny fanalahidy, izay fanalahidy tokana
izay ahafahana mahazo izany lanitra zany. Ilay fanalahidy izay ahafahan'Andriamanitra mamafa ny helotsika rehetra, ny fahotantsika rehetra, dia ninona izay? Hoy izy hoe minoa an Jesosy Tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao. Ny finoana an Jesosy no mahavitra antsika, io no manamarina antsika fa izay hoe finoana an Jesosy izay koa nefa tsy hoe za mino an Jesosy dia ny ataonao ihany no ataonao. Raha mino an Jesosy ianao dia mitandrina ny didiny, manatanteraka ny sitrapony, satria ny fitondratenantsika zany, izay zany no hitsarana atsika. Fa Andriamanitra koa dia efa nanome fitaovana atsika mba hahafahantsika miala amin'izany ratsy zany. Hoy izy hoe toero ny devoly dia andositra nareo, satria ny devoly no maka fanahintsika amin'izany ratsy rehetra zany, amin'izany fahotana zany. Toero ny devoly dia andositra nareo izy. Dia izy koa nefa Andriamanitra koa nefa rehefa nandeha niakatra any an-danitra Jesosy dia rehefa avy eo naniraka ny fanahiny, ary dia nomena fanahy maheritsika fa tsy fanahy iosa. Zany hoe fanahy izay afaka mandresy, ny antsoina hoe fakam-panahy. Ary dia lazainy eo amin'ny Korintiana voalohany 7:17 manao hoe tsy misy fakam-panahy mahazo nareo afa-tsy izay zakan'olombelona, nefa Andriamanitra mahatoky ka tsy hamelanareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakam-panahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Ao amin'ilay fitiavana izany, na dia ny fitondrantenantsika izay ataontsika atsitrapo aza no hitsaran'Andriamanitra antsika, dia mbola ampian'Andriamanitra ihany tsika, nomeny fanahy maherintsika. Ary ny fakam-panahy izay omeny antsika koa dia tsy misy hoe ty kosa tena fakam-panahy tena tsy tohatry mihitsika, fa raha mbola olombelona zany tsika ka manam-panahy afaka mahatohitra an'izany fakam-panahy izany. Fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara, dia tonga eo amin'ny asantsika izay efa mahalala an'Andriamanitra zany, efa miazona ny tsara. Dia ilay nametrahan'Andriamanitra afatra hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary no asa lehibe noho izany azy izy satria izaho makany amin'ny ray. Dia inona izany asa zany? Jesosy rehefa tonga tetỳ an-tany dia anisan'ny nitory ny filazantsara, anisan'ny tory ny fanjakan'Andriamanitra, nampahafantatra hoe aiza ny lalana, ary ny teny hoe izany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia misy isika zany efa nahazo an'izany zany tsika izao, efa mahafantatra, fa mbola marobe koa ireo namantsika, marobe ireo malagasy toa tsika izay tsy mahafantatra an'izany famonjena zany, tsy mahafantatra an'izany Jesosy zany, fa na dia eo amoron'ny lalam-pirenena azy izy, ny route nationale, dia gaga ianao fa rehefa mandeha manao any antsoina hoe porte à porte ianao zany, mandeha mitory ny filazantsara, tonga amin'ny tokantrano anankiray ianao, raha manontany hoe isa moa izany Jesosy zany, mahafantatrao ve zany? Fa misy olona tsy mahalala an'izany. Zany ary no anisan'ny asantsika zany, ny mizara izany fahalalana azontsika zany amin'ny olombelona rehetra, satria efa izany koa ny afatra ny Tompo hoe andana mandehana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia nahazo iraka ary tsika, dia ny sampana anisan'ny mpamita zany iraka zany. Sika koa mety any anatin'ny fikambanana misy antsika any anatin'ny promotion misy antsika any amin'ny mahadekona antsika, anisan'ny mpanao an'izany. Fa tena ilainy zany, satria raha tsy misy mpampianatra ireo olon'ireo dia tsy ahay mihitsy, ary tsy ho voavitra, ary dia
raha very izy dia mety ho adinin'Andriamanitra amintsika ny rahany. Asa raha tsaroantsika ilay etiopiana anankiray izay namaky ny soratra masina dia tonga ny apôstôly anankiray nanontany hoe fantatrao ve izay vakianao? Toy izy hoe ataoko ahoana no fahay raha tsy misy mampianatra. Mila antsika zany ny any rehetra any ary era Madagasikara fa na dia ny manodidina n'Antananarivo eto aza dia mbola mila antsika zany. Izany indrindra no mahatonga ny sampana isaky ny vokatra manao ohatr'izao hoe tohan'ny ny sampana. Fa ny sampana no anisan'ny manao ho andraikitra izany fitoriana ny filazantsara zany amin'ny alalan'ny tafika masina tselika atao manodidididina an'Antananarivo eto na ny toerana misy azy amin'ny alalan'ny tafika masina lehibe izay andehanana any lavitra. Adiditsika ary ny mitory izany filazantsara zany amin'ny olombelona rehetra. Koa ho antsika izay mbola tsy anatin'ny sampana, tsy anatina fikambanana, manao fitoriana filazantsara, midira aza mangatakandro, midira any anatin'ny sampana, midira any anatin'ny raha mpiandry ianao mandehana any amin'ny promotion misy ianao. Raha ohatra kosa teny hoe tsy afaka mihitsy ianao dia afaka manana soloteny ianao. Inona ny solotenanao? Ny fanatitra izay ataonao ho an'ny sampana, ho an'ny promotion, izay fanatitra hanohananao ny sampana, reny zany no irakao, reny no solotenanao. Noho izany amin'ny vokatra tahaka izao dia alalao ny paosy, alalao ny tanana, fa anisan'ny mpitory ny filazantsara ianao amin'ny alalan'ny fanohanana ny sampana. Ho an'ny fondrom-pampianatra manokana dia navita ilay fiangonana tany Ambodisofoka moa izay dia tanatin'ny 2 taona izay dia mbola mamita ihany ny atao hoe ahasany, mbola miezaka mitory ny filazantsara amin'ny manodidina mba hitaona olona ao anatin'izany fiangonana izany. Amin'izao fotoan'izao manamboatra trano vady-piangonana izany fiangonana izany, ary ny mahafaly dia efa manana pastera moa izy efa niresahantsika teto zany, fa efa nanokana diakona ihany koa ry zareo ho fanampiny le efa nisy tao. Dia misy diakona 7 notokanana tamin'ny 2024 misy katekomena 7 ihany koa izay notokanana tao amin'izany fiangonana izany. Dia mbola any zany no alehan'ny fondrom-pampianatra. Dia akoatrany ao amin'ny tanàna Ambodisofoka dia mbola misy koa ny atao hoe fiangonana any Folopointe any hoe Iotsika, izay fiangonana voalohany namboarin'ny vondrom-pampianatra. Dia kanefa moa ndroahan'ilay mpitandrina tao amin'ilay fiangonana ny vahoakan'Andriamanitra dia manamboatra fiangonana vaovao izy zao dia miezaka koa ny vondrom-pampianatra mba andeha ho any, dia ho tonga any amin'ny toerana anetrany hoe mahambo any. Zay zany dia lazaina aminareo fa na dia mivokatra ataontsika eto ange na ohatrinona ataontsika tsy ampy ny sampana zany, fa ireo sampanareo dia tena mamoaka vola paosy be dia be mihitsy. Satria etreto fa raha mandeha any Savange ny sampana ka mahatratratra any amin'ny 4 ariary 2 millions ny sarandalany, dia apahany amin'izay no mba vitan'ny sampana. Fa ny sisan'izay dia ny mpikambana tsirairay miantoka azy. Zany no ilazany hoe ataovy izay azony taninareo atao, fa fantatrareo fa tsy foana akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny topo. Fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara, mahay za mamantatra ny zavatra rehetra ary rehefa mahafantatra ny zavatra rehetra dia aoka ahay misafidy, ary rehefa mahita ny tsara dia aoka hiazona n'izany tsara. Indraindray mantsika na dia mahalala ny tsara aza dia ohatra ny varim-bariana. Ny vahiny tamin'ny tokantrano anankiray fa mararina dia ny vahiny tamin'ny tokantrano anankiray Jesosy indray mandeha
dia tao mitokantrano ny Marta sy Maria izay namany. Raha vao nahitany Jesosy Marta dia faly be, hay inona no omenan'i Jesosy, inona no karakaraina ho an'i Jesosy. Tonga dia lasa nakany an-dakozia dia nikarakara, nandeha nakany mifesika atsy mifesika roa. Dia i Marta kosa nefa raha vao tafapetraka Jesosy dia mipetraka teo anilany ny ain'ny teniny. Dia hoy Marta mahatsy Jesosy hoe Jesosy zaho izy jereo fa manao raharaha be, dia nefa Maria jereo akaikinao tsy manao ninona fa dia mipetraka fotsiny eo, mba teneno izy hanampy ahy fa aza vela hijanona fotsiny eo. Dia ahoana izy Jesosy mantsy azy, Marta Marta, maro ahina loatra ianao ka manjary very ny soa, tsy zay fa hoy izy hoe i Marta no efa nifidy ny anjara tsara, sady i Maria no efa nifidy ny anjara tsara. Dia hoakarintsika mba hanao Maria daholo amin'ny maha kristianina antsika, ahifidy ny anjara tsara tsika, ka rehefa asaina misafidy tsika na dia amin'ny fotoana sy farany izay sarotra tahaka ny andro Josoa, dia manana fahasahina hika tahaka ny Josoa manao hoe fa izahay sy ny ankohonako kosa dia hanompo an Jesova izahay. Voninahitra ny dia ho an'ny Andriamanitra irery ihany. Misaotra an'Andriamanitra isika no ny aza amin'ny tena mpitondray ny mpanompon'Andriamanitra izany. Ry havako, mila olo marina ny firenena, mila kristianina mijoro ny firenena, mila olona matoky an'Andriamanitra ny firenena. Manahoana ianao alohan'izany tenin'Andriamanitra izany? Manao ahoana ny finoanao? Sao dia kristianina sadasada, mijoro kristianina fa nataony fanohatra ny filazantsara. Teren'ny fankapana satria nahoana tsy ampy ny vola, sarotra ny fiainana. Dia na dia tempon'Andriamanitra aza, mizakazaka ny Satana, mandroba, ny olom-boafidy, mandroba, mila mitandrina ny kristianina. Ndao tsika hivavaka, ndao tsika hifony, fa na misafidy malalaka Andriamanitra tsy manery, mahay samy fidy ny anjara tsara. Fa ny azakazahantsika eto, anataonantsika n'Andriamanitra eto, dia nahazahoantsika ny fiainana mandrakizay. Fa izay rehetra madio am-po no hitan'Andriamanitra. Hivavaka isika, hitondra ny tenantsika ao amin'Andriamanitra, nefa hivavaka koa tsika ho an'ny firenena, mba ho tanteraka tokoa ny ilay teny manao hoe Madagasikara ny Kristy, ary Kristy ho an'ny Madagasikara. Tsangana hivavaka isika. Iondrika hivavaka isika. Andriamanitra ianao, ilay malemy fanahy sady tsy miavona po. Andriamanitra tian'olombelona rehetra ianao, ary izany nanaiky ianao hidana tety amin'ity izao tontolo izao ity, mba hitondra famonjena sy fiadanana ho anay. Indrisy anefa Jesosy, indrisy anefa malailanao indraindray. Kristianina sadasada ny akamaroanay tompo, kristianina mampitanondrika anao, ny amin'ny fahalemena, ny amin'ny ditry ny fo, no ny amin'ny fitiavam-bola Jesosy, miafaratra amin'ny famonon'olona izany rehetrarehetrany. Ny mpitondra anay hatrany amin'ny ambany indrindra ka hatrany amin'ny faratapony, mino ahy Jesosy fa kristianina avokoa. Mila olo marina ianao tompo, miainga fa atao anatin'ity fiangonana ity, fety-pirenena koa androany. Aza velanao hifaly izay satria fety androany, fa ataovy mahay mandiny tena hivavaka ho an'ny firenena. Jesosy, nasianao misafidy izay androany, fa tary ny zavatra rehetra malalaka ane izany Jesosy, malalaka izany.
fa ny teny kosa anao hoe hazony mafy izay tsara. Indreto zahay vahoaka kristianina ny FPVA manontolo enan'izao ny tontolo izao, efa nampahafantarina hiazona ny tsara izay Jesosy. Tehirizo ny tsara ny menanay tamin'ny alalan'ny mpanomponao izay nirahanao ho mpaminany lehibe tato amin'ity fiangonana FPVA ny maty. Aza velanao itomany noho ny amin'ity ny fonay ny mpanomponao fa indraindray nge Jesosy mitomany ny mpanomponao, mitomany ianao Jesosy satria mpamadika ny akamaronay. Mifona aminao zahay amin'izany fahalemena izany. Mangataka famelan-keloka ho an'ny firenenay manontolo, ho an'ny malagasy rehetra mba ho tanteraka Jesosy. Ny teny malaza hoe Madagasikara an'i Kristy ary Kristy an'i Madagasikara. Avozin'ny fonay sy ny fanahinay mba ho marina Jesosy any amin'ny asa mandrarà, any amin'ny birao izay misy rehetrarehetra izahay kristianina. Fa izahay ny ratsy famindra mipisoka daholo ny tongotry ny vahoaka malagasy. Tehirizo izahay, tehirizo ambany elatra ao izahay tantandro mba hanana fo vaovao atahotra anao amin'ny fanomponanao ka resy ny fifonanay. Ny misaotra Jesosy satria fantatray fa mpamela heloka anao ary mpamindra fo isan'andro isan'andro anao. Matoa izay mbola velona tahaka izao afaka mijoro mame voninahitra anao. Ankehitriny indrina ny teny Davida mpanao salamo izay manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny heliny sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mihinan'Andriamanitra ray tsy tompana ny lanitra sy ny tany ary mihinana Jesosy Kristy izanalahy tokana tompontsika izay nitorotoronina taminy teraka Maria Virgine zanana napakapoto Pilato mbona tamin'ny hazo fijaliana maty Kanaleva nidina tany amin'ny fiainatsina tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra pitako akavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any avin'ny tsara velona sy maty mino ny fanahy masina mbona na masina manera ny sao tontolo izao fimbona ny olo masina famelan-keloka fitsanganana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Ary satria fetim-pirenena androany dia raha ny roatra raha ataontsika ny firana 470 ny andiny voalohany sy ny fahatelo zanahary io tahiny tanindrazanay retaranakay mety tsika mbavaka izany akira amarana atsika zao litosy izao teram-bifakosy Amen.
tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Masopetra tompoko. Dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva nery avy malalo amin'ny tompo ny fahasoavana ao ambam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo dia miarahaba ny vondron'ny mpampianatra izay manao ny andrombokatra ny androany. Andriamanitra ny anome hery tanjaka fahasalamana anareo eo am-panatanterahana izany asa masina nampiandraiketiny anareo izany. Toy izao indray ireo namantsika izay nahatonga ny anarany amin'ireo fitsingerin-taona maro isan-karazany. Misy 7 mianadahy izy reto ho vakiana ampanajana izany Andriamatoa sy Ramatoa isany. Andria manolotsoa fiononana iantenaina ianterany aina tamin'ny 17 ny volana Jona. Rakotondrazafy zoky antenaina 17 taona. Raketa malala beby tamin'ny 19 ny volana Jona. Ratonga Rantsarla tamin'ny 19 ny volana Jona. Raha ary lalao nambinitsoa tamin'ny 19 ny volana Jona mangataka vavaka fa hanao soutenance. Andria manantena Niami 17 taona tamin'ny 19 ny volana Jona. Andria malala Liantsoa 13 taona tamin'ny 19 ny volana Jona. Raha ny voary manana Zoliarso Veromanitra tamin'ny 18 ny volana Jona. Rakoto ary malala Jean Modeste tamin'ny 18 ny volana Jona mangataka vavaka Androso Mandrakariva. Andria Narjaona Rojotiana tamin'ny 18 ny volana Jona. Andria Misaina fanomezantsoa Abigael tamin'ny 12 ny volana Jona mangataka fahendrena. Andria Navalina Antsasoa Rajaona tamin'ny 19 ny volana Jona. Rambola Nirina Eli Jean tamin'ny 19 ny volana Jona. Ramananjanahary Mamso Fanjanirina tamin'ny 19 ny volana Jona mangataka vavaka mba hiverina hiasa. Andria Misaina Tsanta Tsioarana tamin'ny 20 ny volana Jona mangataka vavaka fa hanao BEPC. Rasolondray Betoky tamin'ny 19 ny volana Jona mangataka mba ho afaka BEPC 6 seconda. Randria Mora Najaina 19 taona tamin'ny 12 ny volana Jona mangataka fahendrena. Soloery Victor tamin'ny 15 ny volana Jona ary farany. Ralanto Nirina Clarisse tamin'ny 19 ny volana Jona. Ireo zany izy 7 mianadahy izay nahatonga ny anarany ary nandravaka izao alitara masina izao. Ny tenin'Andriamanitra izay omentsika azy dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 270. Salamo 270 ka ny andininy 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Anome sainanao sy ampianatra anao izay lalakalehanao ao, hitsindro anao ny masoko ka hanolo-tsaina anao aho. Zay no cadeau d'anniversaire omentsika amin'ireo 7 mianadahy ireo ary tsy ho azy irery ihany fa misy ireo namantsika izay tsy nahatonga ny anarany nefa makalaza zany tsingerin-taona zany tsy nahatonga izy noho ny antony sy maro samihafa izy mahafantatra izany.
Melohan'ny tondratsika mbavaka nazy 7 mianadary eo a dia andeha ho ataontsika aloha ny hira ao amin'ny firana fanampy ny fahafito a andininy voalohany a dia hitsangana ivavakantsika ao aorianan'izay firana fanampiny fahafito a ka ny andininy voalohany a tsy hainay ny angina ka tsy ankalaza ny avo a nameny fitahiana ka tsy mba navelany olavo. Ivavakantsika hitondra mbavaka nireo namatsika ireo dia mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao midera anao mamevo nahatra anao foana izay Jesosy a raha mbola manomenao tombonandro pahavelomana ka afaka mbola mamevo nahatra anao a eto amin'izao tempolinao masina izao amin'ity andro fa 4 ny volana jona ity misaotra anao tompo satria notahinao notantaninao nandritra izay to-pahavelomana maro izay a ka mbola velonaina trapamonjena mbola afaka miantso ny anaranao misaotra anao koa Jesosy ny amin'ireo namana izay tsy nahatonga ny anarany noho ny antony maro samihafa ianao mahafantatra izany a raha ohatra ka noho ny tsy fananany volany nanaovany an'izany a ianao Jesosy ampionina azy a ary anome azy izay rehetra ilainy raha ohatra kosa ka noho ny tsy fahasalamana amme azy fahasalamana ianao a raha noho ny antony maro samihafa ianao mahafantatra izany a amahany olana ianao fa izy 12 mianadary eto kosa Jesosy a raha natonga ny anarany teto izy a ary koa nanome izay kely vao tsy rambony tanina ny entina mandravaka izao temponinao masina izao a ianao omba azy hitantana anazy a amin'izay rehetra angatahany ao mangataka fahendrena ao mangataka fahalalana ao mangataka asa fivelomana ao koa ny mangataka ny mba ho afa-panadinana manakare-pahasoavana eny Jesosy a manana ny ampy ianao satria anao ny tany izay rehetra ao aminy a ianao amaly vavaka azy tsirairay avy a ao koa ireo izay tsy milaza fa any am-pony any manana ny zavatra mba hakasaina izy a angatahana aminao any am-potsimoloka mahafantatra any am-potsimoloka ianao Jesosy a ianao amaly izany a amin'ny tsirairay avy ireo a dia aza ela fa maly vavaka ianao Jesosy a fa so miherikerika amin'ny mpanomponao makasitraka tompo a saotra Jesosy a mpanomponao izay ny mangataka ary mbola ho mpanomponao mandrapatapitra ny fofony anay a saotra tompo amen dia mipetraka ny fiangonana. Zao tsika dia tonga amin'ny fotoanany 10 minitra ny sekoly alahady dia mitsangana ny ankizy rehetrarehetra mpianatra sekoly alahady sy ny mpampianatra ary ny diakona pia rehetra dia ataontsika ny hira 220 sy 700 ny andininy voalohany ihany. Jesus, o que perfeito.
nisy ny an-danitro mbola misaotranao zay raha mbola nomenao zao fotoana izao ho an'ny sekoly alahady dia taio zay Jesosy taio ankizy ireo mba hiandray ny teninao a mba hainao mihitsy ny asa araka mahadia minitra anazy dia foy ihany zany Jesosy fa tena aoka izy tena hiandray izay tena ao ampianarina eto dia aoka mifanahy masinao ny asa raha eo amen ara-petrakintsika dia amaky tenitsika ao amin'ny ohabolana toko voalohany a andininy fahavalo rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka mihaino ny anadrainao ary aza mahafoy ny lalandreninao. Sao tsika araka izy dia tonga ny misy tantara fijoroana fahavolombelona anankizy iray izay tany amin'ny fiangonana Rahavavy. Nisy zazalahy izay izy mpianatra sekoly alahady nitazaina tamin'ny fomba kristianina fa rehefa tonga teo amin'ny nivavaka foana izy fa rehefa tonga teo amin'ny fahalehibeazany teo nanomboka 15 ans teo izy rakizy dia nanomboka tsy dia nivavaka fa voatariky ny naman-dratsy tsy neny izay teny ray aman-dreny izay nanarina fa niaraka tamin'ny namana dia voatariky ny naman-dratsy tamin'ny ditra nanao foana nampianarina tany amin'ny fianarana tsy miankina hoanina Nikolazy dia voaroaka ampianarina tany amin'ny sekolim-panjakana miady dia mandeha tsy mianatra foana fa mingitrika dia voaroaka ihany koa indray andro dia voatariky ny namana nangalatra ary izy ity nangalatra moto an'olona dia kay nisy nalala izy dia rehefa tratra avy eo nitediavana dia nisy nafantatra hoe ianona nangalatra an'io mihaja ny anarany dia fantatra dia tratra izy dia nentina tany amin'ny pôlisy rehefa tonga tao amin'ny pôlisy izy rakizy taloha tamin'ny paka teo izany tantara izany tamin'ny andro alakamisy niditra tany violon izy dia avy eo dia any amin'ny pôlisy kay moa misy an'ity le hoe tsy haiko na 72 heures na firy ihany dia tsisy fitsarana satria nisy lundi de Pâques tonga dia tany Amponja rehefa tany Amponja izy tonga tany dia nanontaniany le gadra an'ireo fa inona ity na tonga lataty nangalatra moto fa ngaila tsy nianatra fa naditra dia voaroaka dia voatariky ny naman-dratsy ampijalian'ireo gadratranain'ireo izy rehefa manatitra vary koa ny mamany any isan-kalahady dia rehefa manatitra vary ny mamany dia alefa ny vary atao amin'ny tavanginao viva 12 kapoaka amin'ny vary na 10 kapoaka ny atao anaty tavangy tongany tsy tavangy lehibe ny tongany fa tavoangy kely angalary le mpanatitra vary hono izany le izy dia rehefa nitaraina ny reniny tamin'ny pôlisy dia kely ny vary tonga any amin'ny zanako miena daholo izay sakafo alefany fa maninona dia hoe fa maninona ny anao rerany izany fa nen'olona tsisy an'izany rehefa mba alahady izany dia mba mandefa sakafo tsaratsara mandeo vary ny reny saosisy 4 nalefany ao anatin'le vary masaka kay saosisy ray iny zarain'olona 4 tonga any nitomany foana nitaraina foana isaky ny tonga dada sy neny mamangy hoe fona dada mamelany eloko fa tena tsy nety sakafoko aty tsy misy fa zara 4 andro tsy mihinana sakafo ny 2 andro fotsiny dia tsy mihinana ampijalian'ny olona aty dia ozy izy neny hoe efa nanarina ianao tsy nanaiky zay mamelanao foana mahazanakay anao fa any amin'Andriamanitra ianao fona mibeba miviava mafy miverena amin'Andriamanitra ray volana tany izy ireo olona dia mivavaka teo nivavaka tsy nasiny anina tsony tsy nampiasa saina anazy toako ny fitoriana dia aleo izy avoaka aleo izy hiverina hianatra dia nitsoahana ny fitoriana nivoaka tsy napozy mihitsy nivoan'ny tany Amponja ireo olona dia izany rakizy anatra ao atsika izany dada sy neny raha mikapoka mety hoe kapana fekibo fa Jesosy rehefa manafaidy tena mandraingiraingy mihitsiny fandriana lampiazo ny atoriana tany Amponja sakafo kely ampijalian'ny olona tena nijaly tany fa tsika aoka mba tena hanaraka ny teny ray aman-dreny aoka hivavaka
fa tsy nisy ray aman-dre manolo baty mafana ary tsy nisy olona nivavaka nanompan'Andriamanitra ka nanenina na tsy nahazo fa matotsika tonga marobe ohatr'izao a feno hatrany ambony hatraty ambany a dia nahazo fitahiana daholo ka aokontsika anaraka ny tenin'ireny mpanabe antsika ireny na mpampianatra sekolalahady io na ray aman-dreny ara-panahy io hatrany amin'ny fianarana ianarantsika dia aoka itsika anaraka ny tenin'ireny olon-dehibe ireny. Izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. dia miarabantsika rehetrarehetra amin'izao ny fety asaramanitra zao tsika rehetrarehetra mbola mahatsiaro fa nivavaka ny zava-dehibe firenena zava-dehibe nefa azadiro fa ny firenena tsy manana an' Jehovah hony a tsy mba vanina raha ianao a mahita an'ireny karazana olona maro any amin'zareo karana sy Inde andy kivy ianao mandeha amin'ny Facebook zany sasany tsisy tanana manoratra amin'ny tongotra bango volo amin'ny tongotra misakafo amin'ny tongotra manoratra ny tongotra ontsy ianao ontsy ianao sasany ndray tsisy tongotra fa dia ny tanana nandehanana ontsy ianao amin'izany fa ao misy olona maro akizy anakiroa mitambatra na mitambatra ny lamosiny mbola samy mandeha samy misy tongotra samy manana tanana samy manana loha fa misy anakiray a lohany anakiroa vatany tsy misy fa mifampitohy dia ny tanany anakiroa sy ny tanany anakiroa zay nandehanana gaga ianao mahita an'izany fa ny firenena any tena tsy mivavaka mihitsiny zay rehetrarehetra missionnairany a dia tsy misy vanina mihitsy fa maratra ny zareo fa izy tsy mivavaka fa vavaka amin'ny vata-makazo zany ny akabeazan'ny olonany misaotra an'Andriamanitra sika mbola afaka mivavaka sady mifaly nahazo fetim-pirenena dia mba faly mivavaka tsara lavitra aloha no mivavaka mangataka ho an'ny firenena fa ny firenena manana an'Andriamanitra araka ny voalaza teo a tahian'Andriamanitra rakitra arytsika izao a rakitra voalohany amin'ny kitapo ho an'ny fiangonana ny amin'ny mpane kosa dia atolotsika ho an'ny vondron'ny mpampianatra vondron'ny mpampianatra riavana na somary vitsivitsy ihany azy izy a fa mahavita zavatra ireo tsy mba hoe tafika masina fotsiny ihany fa noho ny rehetra dia mody fa ny azy a manamboatra fiangonana amin'ny volany am-paosiny amin'izay rakitra mba ataontsika eto fa mahavita fiangonana amin'ny parpaing tafiny galvabaka mametraka mpitandranao tonga ny foana mitsidika mampahery ary mahavariana mahita ny olona na dia any ambany vohitra be any aza dia tonga mivavaka voninahitra ho an'ny tompo zany rehetrarehetra zany koa dia zay azony tananao dia ataovy hoe mba nandray anjara tamin'ireo ankizy ireo ianao ataovy hoe mba nandray anjara niara-ny asa tamin'Andriamanitra ianao dia ho tahiny ianao a sy ny fanaova-mofo aminao a sy ny fahasalamanao a sy ny fiainana ara-panahinao sotra tompoko izay manome am-pifaliana no ankasitrahana indrindra.
dia mbola ho ampitombono amintsika mandrakariva ary ava-malalo amin'ny tompo ny fahasoavana o mba-piadanina avy amin'Andriamanitra raintsika dia mbola manatitra hatrany ny fiarabana ny vondrom-pampianatra amin'izao fanateram-bokatrany izao a azadino fa tsofoana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo ny vakitentsika androany fa 20 ny volana jiona dia ao amin'ny bokyny Deutéronomie toko fa 420 toy izao indray a ireo taratasy sy filazana voaray teto amin'ny fiangonantsika avy amin'ny birao foibe fifoazana foibe ny fifoazana foibe dia mampahafantatra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra fa anomboka izao ny dindinika ho an'ny mpiomana izay efa nahavita ny fianarana nandritra ny 2 taona teto amin'ny sahan'ny fifoazana FPVM izay maniry rotokanana amin'ny ray amin'reto tobo voatanisa manaraka ireto anatona ny mpampianatra ao amin'ny fiangonana misy azy avy ireo izay vonina amin'izany ny toby andaingo ny 12 ny volana Aogositra ny toby anosy ny 20 ny volana Aogositra ka ny 15 ny volana Jona daty farany no fanateran'ny iraka ny kahe ao amin'ny sekreteran'ny fifoazana ny 20 ny volana Jolay kosa ny fanomboan'ny fianarana eto amin'ny foibe ho an'ny mpiomana andaingo sy anosy avy amin'ny komity ny 20 taona fifaninanana irafaneva 20 taona fifaninanana irafaneva efa fantatra izao ny antonon-kira nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana antonon-kira nampanaovin'ny komity ny 20 taona koa iroso amin'ny fifaninanana hira izay anomezana feony izany toy izany isika toy izao avy ny fepetra mampitsipika momba izany ilay tonon-kira nahazo ny voalohany no asiana feony vao noforonina sady vaovao io tonon-kira nahazo voalohany io dia raisina ao amin'ny pasteur Erika sekreteran'ny fifoazana atao solfa ny feon-kira sy ny hira akapela atao anaty CD ny solfa ny feon-kira ny hira akapela vita solfa ny playback n'ilay feon-kira instrumental ny hira feno miaraka tony sy feony ary zava-maneno atao anaty valopikely midy tsy misy amantarana ny mpandefa ny anarana sy ny fanampinanaran'ny mpifaninana miaraka amin'ny anarana sisony ary ny fitomboka ny tonian'ny fiangonana aviny atao anaty vanopy lehibe A4 misy soratra hoe fifaninanana hira 20 taona tsy asiana anarana na marika amantarana ny mpandefa azy ilay valopikely misy ny mombamomba ny mpifaninana ary ny CD voalaza etsy ambony ny tsy fanajana ny iray na ny maro amin'ireo fepetra ireo dia mitarika fiintsanana ho amin'ny mpifaninana ny fempotoana farany fanaterana ny CD sy ny valopy roa dia ny alahady 12 ny volana Jolay ny fifaninanana dia misokatra ho an'ny kristianina FPVM rehetra maneran-tany ny toerana anaterana ny sanganasa profoibe FPVM Taninanandrano lokatolotra ho an'ny mpifaninana voalohany 150,000 ariary faharoa 100,000 ariary ny fempotoana farany fandraisana ny sanganasa dia ny 12 ny volana Jolay ko satria efa vita ny fanatitra dia mangataka ny ray aman-dreny hanolotra izany dia tsy rovo isan'andro san'andro fa raha mbola velonaina ianao dia satria ao Andriamanitra mbola nita ny vimbina ny aro tamin'ny aretina rehetra ary mbola milaza izy fa mbola hita sy aro amin'ny aretina rehetra izay rehetrarehetrarehetra miankina aminy zany ny fitiavana lehibe meny tomponao hamaly fitiazytsika tsangantsika rehetrarehetra fa fitiavana lehibe tokoa no ny meny tompontsika
sotra jesosy raha mbola mahatsiaro anao zahay a ianao no nanao zany misaotra raha mbola afaka mameny sombotsombony sombotsombony ihany jesosy a mamenatra na miteny zany aza nefa vokatry ny fonay niazaka zanay zao vao marainy zao niona aminao te hiresaka aminao te hifaly aminao teo eo anilanao satria tianay ianao ary sarobidy aminao a izahay ka dia tonga mankasitraka kely ianao eto a amin'ny fonay rehetra jesosy na kely iny na be iny a raiso zany taio tanindrazanay taio ny mpitondranay fantatray ny aben'ny asany fantatray ny fahorin-tsainy mitady zay mahasoa anty Madagasikara ity fa izay kosa jesosy dia mivavaka mba hisy foana fandriam-pahalemana amin'ity tanindrazana ity ary mino zay fa iaino zany vavaka izany ianao a satria tia ny firenenay ianao misaotra tompo voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleloia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitra tamin'ny rehetra amen petraka isika dia mbola hotoizantsika ny famakinan'ireo raharaha tonga eto amin'ny fiangonantsika filazana avy amin'ny F7 antsoina isika sampana rehetra atao anatin'ny F7 ho tonga anatrika ny fanompoam-pivavahana hitondranam-bavaka ny tafika masina lehibe izay ho tanterahantsika amin'ity taona 2024 ity izany dia atao ny sabotsy rojolay 2024 manomboka amin'ny 4 ora ao ambondriana eto amin'ny fiangonana fampahatsahivana anjaran'ny groupe 1 Katezo SL4 vondrom-pampianatra no manadio ny trano fiangonana ny sabotsy rojolay izao manomboka amin'ny 9 ora maraina filazana avy amin'ny sampana fanantenana mandritra ny herinandro bokatray sampana fanantenana ny volana jolay 2024 dia misy fifaninanana kids talk izay ho karakarainay
ny endrika isahoan'ny fifaninanana dia amin'ny alalan'ny lahateny na kabary izay ho tanterahin'ireo mpifaninana. Ankizy 9 taona ka hatramin'ny 17 taona no afaka mandray anjara amin'izany. Marinina moa fa lahateny mifandraika amin'ny ady atao amin'ny zava-mahadomelona no aseho amin'izany, ary tsy voatery ny ankizy mifaninana no mamorona ny lahateny ataony. Ny fifanitsanana dia ho tanterahina ny sabotsy 2 sy 7 jolay ho avy izao. Ny famaranana kosa dia atao mandritra ny fotoam-bokatra ny alahady 17 jolay 2024 ka ny loka atolotra ho an'ireo izay mendrika indrindra amin'ny fifaninanana. Koa manasa anao izay liana amin'izany ary isoratra anarana mandritra ny fotoam-pivoriana isaky ny alahady hariva amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny efitrano 318 amin'ny riana fahatelo. Ny alahady maraina amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ao amin'ny salle 307 ny andavanandro dia ao amin'ny braoan'ny pasteur Marcelin. Ny fandraisana anjara amin'ny faninanana dia 2,000 ariary. Avy amin'ny sekoly alahady, ilazana ny sekoly alahady rehetra mpianatra miaraka amin'ny ray aman-dreny, ny birao ny mpampianatra ary ny dekona pia, fa ny fitsangatsanganana ho famaranana ny taona dia atao ny sabotsy 7 jolay eny Mandrimena Iavoloha. Isy kilalao isan-karazany ho an'ny rehetra toy ny course gony, toraka kapoka, loto, ludo, course tavoangy, course mibaby baolina, jony tavoangy sy ny kilalao isan-karazany. Isy fiara iombonana ka 3,000 ariary na 15,000 francs no mandroso sy miverina. Fiaingana amin'ny fitora sasany ao amin'ny la rotonde, samy mitondra sakafo ary mifampilaza fa efa vita ny CAP sy ny efa vita ny CPE sy ny BEPC amin'io. Fizarana valosoa an'ny mpianatra nanao fanadinana dia ny alahady 10 jolay 2020 sy 2000. Filazana avy amin'ny MIM, filazana fivorim-be, izay ataon'ivon'ny mpamakilain'i Madagasikara fivondroana voalohany dia mampafantatra anareo ray aman-dreny fa isy fivorim-be izay atao ny alahady 3 jolay ao amin'ny efitra 318 riana fahatelo ny fiangonana FPVM Taninanan-drano Ampandrana amin'ny 3 ora tolakandro. Zava-dehibe no diniana amin'io koa manantena ny fahatongavanareo. Avy amin'ny vondron'ny mpampianatra, filazana vokatra amin'ny kafaliana no ampafantaranay sampana vondron'ny mpampianatra anareo mpiara-mivavaka fa ity herinandro tia no ankalazanay ny herinandro bokatray. Taorian'ny vokatra varotra sakafo ny alarobia 20 jona teo sy ny konferansa ny alakamisy 13 jona, ny anio alahady 20 jona kosa amin'ny 7 ora sy amin'ny 10 ora dia ny fanompivavahana lehibe sady fanateram-bokatra. Marina fa ny vola azo amin'izao fanateram-bokatra izao dia entina manatotosa ireo tafika masina tselika sy tafika masina lehibe fanao ny sampana ary anatotosana ny rakikira voalohan'ny vondron'ny mpampianatra. Ataovy izay azon'ny tananao atao ary aza adinoina ny fitrotroanam-bavaka izao fanateram-bokatra izao. Dia izay ireo filazana tonga teto am-pelatanana. Toy izao kosa ireo zanantsika izay miroso amin'ny sehatry ny fanambadiana. Andriamatoa Andria Maherimana fanomezana, Ramatoa Rabe Fary Voangy Arsoa Herzoa Andaniny, Andriamatoa Ravelson Gaston Pierre Henri, Ramatoa Razafiny Rabe Fanjanirina Noela Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana fanambadian'ny zanany. Rahery Niaina Ajatina Fabrice sy Ravelson Ravakinirina Fefinjanahary izay atao ny sabotsy 9 jolay ho avy izao amin'ny 12 ora eto amin'ny fiangonantsika.
dia izay ny zanatsika izay nyroso amin'ny fanavadiana raha misy mahita ny tsy mamety izany dia aoka izy ampandrea ny ray aman-dreny mpitandrona toy izao indray ireo filazana manjo tonga eto ampelatanana Lucien Richard Ranaina dekona sy mpiandry promotion voatendrin'ny Kristy dia natsony ray nody any amin'ny talata 20 jona lasa teo rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany hoy ny vadiny rasoa miadana Jeanette ny zanany ny taizany ny zafiny ny ray tapo aminy ny ray tapo amin'ny vadiny ny fianakaviana ray manontolo sy ny fiangonana ny nofiny dia efa niala tao mangamila tamin'ny zoma 4 jona lasa teo antanandrasana faraseheno loolona mpiandro promotion maherin'i Jehova dia natsony ray ody any aminy tamin'ny 5 ny taonany tamin'ny alahady 17 jona lasa teo hoy ny zanany ny zafiny ny ray tapo aminy izay solotenany dekona Gotila Aingosoavina sy ny zanany ny vadina velan'ny tompoklahy andria nandrasana naivonirina groupe 1 ny fianakaviana manontolo ny fiangonana nofiny dia efa niala tao amin'ny tranony 40 be Amboavay ny alarobia 20 jona lasa teo dia izay ireo namajay ireo namatsika izay nianamamonjoa Andriamanitra tompo fampiononana ny ampionona ny fianakaviana toy izao ireo fisaorana sy fararakitra tonga teto ampelatanana ny zanany ny praitampo sy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno ny ray aman-dreny pasteur président dada Randrenatoandro Jean Joseph sy ny birao fiangonana ny pasteur ny président sy ny fikambanan'ny diakona manontolo sy ny diakona groupe izay misy azy ny fifoazana taninanandrano ny sampana tabita ny promotion izay misy azy ary ny fiangonana izay tonga ny dododo sy nampahery indrindra ny fitrotrona ambavaka izay nataonareo ho anay Andriamanitra manakare-pahasoavana nea amaly fitia anareo fararakitra 5,000 ariary teto am-piangonana 2,000 ariary teny amin'ny fasana io zany dia fararakitra avy amin'ny antanandrasana faraseno ilay maty teo fararakitra voaray tao amin'ny birao ny madame Lalatina itompo vavy raha faramalala Fleurette dia nanome fararakitra 2,000 ariary dia izay ireo filazana sy fararakitra tonga teto amintsika voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany Fala miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy tonga eto amin'izao tebolo masina izao miaraba ny vondrom-pampianatra koa miamivokatra androany tsy takandiranao teto ny vaonao teto fa ny tompo aminao hoe hotahinanao raha metitra hotahinanao raha mivoaka amin'izao tebolin'Andriamanitra izao
manary mampisy fitiavano anay isana jejikery zahay zanakao ka de rasilaza rioby ho anao satria fantatray fa ianao tsy manary mampisy fitiavano anay isana jejikery zahay zanakao ka de rasilaza rioby ho anao
Eny tompoko dia mbola ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia misaotra ny mpamaky raharaha sy ny mpilazan'ny voady fa dia zany ny pirofo fa dia eto Andriamanitra maneho ny voninahiny mihitsy amin'ny asa rehetrarehetra izay tiany hampiroboroboina ny fiangonana indrindra izao firenena izao. Dia manarak'izay dia faly miarabantsika avoakan'Andriamanitra
natratra n'izao fetim-pirenena zao taovy zava-dehibe amintsika zao a fa tena sambatra tokoa ny firenena zay manana ny Jehovah Andriamanina dia aza mitsahatra mihitsy ny mivavaka aza mitsahatra mihitsy ny mivavaka fa nididitsika fiangonana ny manandra-bavaka ho an'izao firenena zao mba tsy handehanany amin'ny zava-doza amin'ny zavatra ratsy maro samihafa satria zany vavaka zany dia manova zavatra be dehibe. Faharoa manarak'izay koa dia faly miarahaba ny sampana vondron'ny mpampianatra natratra n'izao fanateram-bokatra lehibe zao a ny anoteninay fiangonana dia mahireza matanja amin'izany asan'Andriamanitra izany fa ianareo no efa nitenena ny soratra masina hoe ianareo no fanasin'ny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no asira azy ka dia tany mafy sy anananareo a mba tsy siaka ny satro-boninahitra reo. Dia milohan'ny anambarana amin'ity tatitra momba ny 20e ny momba ny plafond zay ao amin'ny 4e étage dia ampatsiahivantsika vahoakan'Andriamanitra fa amin'ny herinandro iny dia hiatrika ny fisotroana ny rahan'i Jesosy tsika mpanompon'Andriamanitra rehetra raha vahoakan'Andriamanitra rehetra ka dia entanina daholo tsika mba samy tonga daholo amin'izany fotoan-dehibe zany amin'ny alarobia ho avy izao. Manarak'izay koa ny amin'ny zoma dia azadino fa ao ny mpiantsa fiderana zay aneo ny fiderana lehibe hitomana antsika rehetrarehetra mba hanandra-bavaka foantsika ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ho an'ny firenena indrindraindrindra satria izany no akasitrahan'Andriamanitra dia ny fiangonana manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fangataham-bavaka mba hitrotrona mambavaka ho an'ny firenena. Dia eto ny tatitra avy amin'ny faharoapolo taona ny FPVM maneran-tany. Izany tatitra izany dia milaza ny toe-bola zay azo hatramin'izay fotoana tsy dia mbola lavo zay fa atao hoe fotoana fohifohy zay. Dia ny tenin'Andriamanitra zay joroany zao komity zao moa faneva zay hitondrana an'izany dia faneva zay efa tinendrindray aman-drenitsika avy amin'ny Jesosy dia ny hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Okitsika mba samy handroso foana, handroso foana tsika fa aza mijery ny manodidina, aza mijery ny zava-misy fa Andriamanitra zay tompontsika eo dia mananevitra heverana atsika foana. Dia ao anatin'izany dia aokitsika mba hanandra-bavaka foana, vavaka foana amin'izany mba havitany zany asa lehibe zany. Fa izany moa ny tolo ara dia nilaza mihitsy hoe misy zany valitanana zany, zany falitanana zany dia maninona fifamaliana ao amin'ny asa tsara, manao trano ny asa dia mba iny koa ny rehetrarehetra samy manao any daholo, manao indray ny asa dia makany rodorodo, dia ao koa misy miasa amin'ny tanimbary manomboly vary dia misy valitanana daholo. Keo anatrehan'ity asan'Andriamanitra ity indray kositsika dia mba misy valitanana koa mba tadiavin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy dia amin'ny plafond amin'ny 4e étage io dia mba samy anao zay valitanana zay azontsika atao amin'andra tsy havaly azy angentsika fa le fitiavana ange zany fitiavana zany manao valitanana amin'Andriamanitra zany fitiavana avy amintsika zany mba miandrandrana zany Andriamanitra ka dia entanitsika rehetrarehetra mba samy anao zay azontsika atao fa io Andriamanitra io dia mijery atsika tsirairay avy ataony hitany mihitsy mahasamihafa manompo azy sy ny tsy manompo azy. Aza mijery zava atoato hoe dia hoe hiakatra ho ny viditsoloka hiakatra ninona dia iovandray zavana zao ihany ataoko hitan'ny olona mahasamihafa manompo sy ny tsy manompo ozy Andriamanitra. Dia izao raha izany tatitra izany zay isaorana antsika fiangonana rehetrarehetra tamin'izay azontsika atao fa tena naneho zava-dehibe ho an'Andriamanitra isika fiangonana ary dia oka ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Vakiko ary zany amin'ny anaran'i Jesosy. Voady voaray andavanandro dia nisy 800 sy 900 sy 1 alina 7 sy 7 tapitrisa na 39 584 000 FMG. Volaniditra tamin'ny Garden Party dia nisy 500 sy 800 sy 7 alina sy 3 hetsy sy 13 tapitrisa ariary na
66 392 500 FMG. Rakitra tamin'ny Garden Party dia nisy 280 sy 4 alina sy 2 hetsy sy 2 tapitrisa ariary na 5 641 000 FMG. Ny voady sy procession tamin'ny fanokafana dia nisy 400 sy 9 alina sy 7 hetsy sy 70 tapitrisa ariary na 89 804 000 FMG. Rakitra faharoa intelo dia nisy 700 sy 2 sy 5 hetsy sy 8 tapitrisa ariary na 42 510 700 FMG. Voady alahady dia nisy 900 sy 7 sy 4 alina sy 9 hetsy sy 5 tapitrisa ariary ary dia 178 238 000 FMG izany. Procession tamin'ny 29 juin teo zany 29 mai azafady tamin'ny fête de mer dia nisy 500 sy 7 sy 3 alina sy 8 hetsy sy 9 tapitrisa ariary na 34 197 500 FMG. Procession tamin'ny 19 juin teo tamin'ny fête de père dia nisy 900 sy 4 sy 9 alina sy 7 hetsy sy 3 tapitrisa ariary na 18 823 000 FMG. Ny totaly ny vola niditra tamin'izany dia nisy 700 sy 8 sy 3 alina sy 5 tapitrisa ariary na 475 190 700 FMG. Tehaka mafetsika amin'izany voninahitra dia an'Andriamanitra irery any ny amin'izany. Dia ny vola mivoaka teo anatrehan'izay kosa dia nisy 700 sy 2 sy 7 hetsy sy 3 tapitrisa ariary na 18 513 500 FMG. Izay nentina ny karakarana mipitsopitso ny maro samihafa indrindraindrindra tamin'ny Garden Party izay natrehantsika tamin'ny lundi de Pentecôte. Dia ny vola tena afaka ratsaka eo am-pelatanana zany dia nisy 70 sy 700 sy 5 sy 3 alina sy 3 hetsy sy 1 tapitrisa ariary na 456 677 200 FMG. Tehaka mafipetsika ho an'i Jesosy ny amin'izany. Dia mamerina sy manantotrantitra ny fisaorana antsika fiangonana foana indrindra ireo izay tena malala tanana ny amin'izany fa dia zava-dehibe nataontsika fotoana fo ihany dia fa zany no azontsika zany no atao hoe fitahiana avy amin'Andriamanitra. Raha tsy Jehova no manao ny trano miasa foana ny mpanao azy. Dia isaorana koa ianareo any Dilambato any ampitan-dranomasina any fa mino zay fa mbola anao ezaka be dehibe ianareo ny amin'ny fandrombonana anatanterahana zany asan'Andriamanitra izany. Ao moa dada ray aman-dreny dia dada Randrenatoandro Jean Joseph izay filohan'ny FPVM maneran-tany dia mbola manakambary izy mahakasika an'izay fa oka izy no ilaza ny amin'ny fomba anatanterahana ny tafo ao fa izy efa manana ny zavatra efa nampahafantarina azy. Dia izy manana ny hevitra rehetrarehetra izay mbola holazainy ho amintsika rehetrarehetra sy hampahafantariny amintsika ny amin'izay hanohizana izany asa izany. Ka dia ny anteny tompoka dia le vavaka asan'ny rato fa tena mihaino vavaka mihitsy Andriamanitra ary dia tena mamaly vavaka mihitsy ny amin'izay angatahantsika rehetrarehetra indrindra fa ny amin'izany asan'Andriamanitra izay tiany anehoany ny voninahiny izany. Dia misaotra tompoka, misaotra betsaka ary dia makasitraka indrindra dia mivoninahitra ny an'Andriamanitra irery. Misaotra indrindra tompoka. Dia efa mieritreritra ny mieritreritra
etrehitra ny anomboka amin'izany asa amplafon zany tsika ka defa eo mpanomanana zany moa zay a mitady ny hevitra tsirairay avy a hatrany atranika dia mbola isy tolo-kevitra mbola ho atao amintsika tsirairay avy rehefa kelikely eo a fa miandry kelytsika dia manapa-kevitra fa momba ny nofy a nofy rininy zao dia tena betsaka mihitsy zany betsaka ianareo manonofy trondro fa maimbo ambony vilia ao anao zay a mihinana sa tsy mihinana tsy mihinana zay ianareo zay mananjanaka kely pitsana kely rotona pitsana kely manatona ny dada na makany ambany vohitra nareo dia misambotra saona tapakapoka alaina ny tsinainy dia andrahoana dia ampisotrona n'io zaza io na koa reny le drakaka be reny tsy tratra ino ty filaza zay radaka be reny kio na andrahoana dia nirony dia niventiny rehefa aveo a dia endasina dia omenina azy fa any am'biro zany ny resahana na zavatra hafa fa ity za dada o zany nandeha nivavaka tao amin'ny vobe dia nifanena tamin'ny iraka amin'ilay izy ny teny hoe esana ianao dia tena esana mihitsy ianao fa ty misy devoly mitady ananjanaka miandry misy devoly mitady ananjanaka amindrio izy io zay mily esana ianao a dia miandro io a le tao hoe fanamanambady dia miteny aminareo aho a fa ny vehivavy maro na manambady na tsy manambady dia saika be dia be ny azon'io ary devoly tsy mamela mahazo io fa rehefa nytanina reny vehivavy reny raisitsika ny manambady reny dia miteny daholo hoe tiako lavitra mihitsy manambady amin'io io fanahy mamangy ah io tena olombelona ne zany dady bogosy be ne zany dady tsy misy zaho sy manambady fa tsy mbola misy lehilahy mihitsy manam-pitiavana ohatra azy manorokoroka anao hatrany atapondoko hatrany ampaladi ny ankibe tongotra aza ozy nonony tsy mahita lehilahy zany ianao to ambonin'ny tany raha manao firaisana zany a tsisy dikiny ny amin'ny vadinao fa zany tahatsiara azy foana ianao isan'andro san'andro isaky ny ray minitra ianao mitady azy foana ary tonga foana dia voly bogosy be io dia farany izy ny teny hoe efa nisy teto zany a marobe ny tratrany zany a marobe ny vehivavy tratrany zany a eo ampandrina eo a amin'ny 7 alina eo a dia tonga le devoly bogosy be io miara-miray aminy dia izy mihitsy ny manosika ny vadiny hoe mikisa ianao fa tonga izy dia eo makafi ny 100 amin'arivo eo a ilay vehivavy farany hoy le devoly olona teto zany a mba mendra moa miteny aminy hoe aviany eo jorova volombelona fa na mivadiny aza efa saika ny saraka mihitsy ny afarany hoy le devoly maninona moa izy raha miditra ao aminao mihitsy aho e dia miaraka aminao fona e dia miaraka amiray aminao fona isan'andro isaky ny ray minitra raikitra ozy le vehivavy saraka mivadiko mihitsy a fa raha ao anatiko ianao a tsy hitany vadiko izay ataontsika ao makafi foana eny ara ozy hiditra aho a mitatany io kiboko a ohatra misy fermeture
natsofony tao ny lohany oe nga ianao vita batisa eny tompoko misy azo fijaliana vy be ao manohana ny lohako tianao ve ozy alako ohatra nyreny vy be reny narina zay akay atsofony ny lohany ay misy azo fijaliana mazava be ao fa ngainao mpandraina fanasany tompo eny tompoko za kofa piomana ay tandreminy azo fijaliana fa tsy tianay io teny anakinareo hatramin'izay hoe le kizy rehetrarehetra ampitondray azo fijaliana kely eo mitratrana eo tsy manamboly ianao manao fa hazo kely ohatra ny azo fijaliana dia fatory dia ataovy eo mitratrana eo fa mahitan'io fotsy le devoly mpamon'olona hatramin'ny 30 juin hatramin'ny herinandroany zany raha hoe 30 juin zany amin'ny lakamisy zao avril mai juin eo famonoana olona na lehibe na kely alaina ny fony ho an'ny biby alaina ny rany hosotrona io vatabenao io ariana ho an'ny voy reny olona maro be zazakely be dehibe very reny dia ho izy manam-pirofo raha vita batisa ianao nampandray fanasan'ny tompo anao misy azo fijaliana mazava be ao anatinao raha ho alana eny tompoko paritako ohatra nireny vaky mpitaratra reny eny amin'ny tany zay akay hiditra sam'izay natsofony tao ny lohany iny izy niondrika na natsofoka ny lohany tao anaty kibony no hitako izy le madama fa ny vatany rehetrarehetrarehetrarehetra volokosoa daholo ny rambony lava be 2 metatra ozy hoe ay bibibe ty hiditra ato anatiko ty aza matahotra ozy tsofoka kely sisa nalainy am'izay ny rambony lava be efa kely sisa napidiriny tafiditra diko am'izay lava volobe zay madamy zay fa vo tafiditra tao anatiny mihitsy le de volony lava be midiny eo mitsangana dodododododolo teto taninanantrandro zany na nidina eraky ny tranon'olona rehetrarehetrarehetra iny izy ohatra mivorona mikakakaka be na tsona daholo na pompier na polisy na inona ny farany tsisy tonga le pompier mo inona moa zany resaky zany tsisy fantany tafakatra tao amin'ny tilikampo tao izy teo anyteny hoe maty io raha mianjereo dia niazakazaka ny mpiandry amin'ny anaran'i Jesosy midina dia nidina izy dia azo nesana teto fa tsy fantatro na tapabolina angamba zay vao afaka fahitateraka fa miteny aminareo mihitsy ny azy tratran'io ary be dehibe vehivavy manambady ny tratran'io oko zay mamije mpiandry mamije vatana fa ny vatanao mihitsy ny hoan'ny devoly ho alefany amin'ny hafobe anao rehefa aveo ny tovavy koa fa misy manao an'izany ao tamin'ny herinandro iny miasa amin'ny telefona aza manaiky mihitsy ianao hiaraka aminy ka zany tsisy lehilahy miaraka amiko io ny mba miaraka amiko efa miteny aminao fa matin'io ianao zany mahazo fa firy taona ianao mahatsy an'le olona zaho zova 15 taona
mbola tsy manambady zarako ary mba misy an'io beba ianao manatona mpiandra ty ianao zay nanofeny ty teneno io olona nofisinao io teneno adidinao misy miteny azy fa lasa ny devoly io misy tony manofo hoe zaho zy nanofo hoe nividy nandalo teo mpivarotra sonjo dia hoe tsy mety amin'io madama dia mbola mikiry ihany aho hitady sonjo dia io le sonjo ao anaty maloto dodododoly ao anaty maloto dia ozy le madama tsy mety aminao io madama mbola saika vidy ihany aho dia avy eo indray aho ozy a nahita mpivarotra sosety dia zao no tiako lazaina ny sonjo fotoana ny sonjo manko zao ny sonjo raha mandady raha be tension anao dia mahazo mihinana azotsika zay mahazo mihinana fa mifoka raha ny sonjo raha mandady fa ianao mity madama ty matoa raha rana dia ampidina be ny tensionnao io fa raha seny mihinana kosa anao hoe sosety dia le sosety indray manala menaka ao amin'ny tenanao dia aza mihinana mihitsy ianao iny tianarany teo sonjo fa dio anao fa tsy mety amin'ny vatanao sy ny fahasalamanao zay ihany sisa hoao dia azo resana ny andala tsara azo resana satria anao manokana zay ary ka dia raha soantsika rehetrarehetra amin'izao andro fety zao tsy hinan-kinam-pona tsy zay tiany vava akory dia hohanina daholo fa mba manontany an' Jesosy aloha fa fety indrindra tahaka an'izao vita ny fety firy ny tapaka lalan-dra firy ny maty araka ny tenin' Jesosy hoe tsy mahay mihinan-kanina ianareo fa mba manontany azy foana aloha zay vao mba mihinana ny zavatra hohanina sy ny eritreretinao hohanina hoe mba misotro toaka kely aloha misy tsara ny misotro misy tsara ny misotro arakaraka zay lazain'ny fanahy aminao hoe misotro kely faribodin'ny vera dia misotro anao na misotro tapaky ny vera dia misotro anao na divay zany na labiera zany na toko zany rehefa izy no miteny hoe misotro kely dia le kely tokoa fa ny sasany hoe ay matsiro zany dia le tokony ho tapany teo ny fenony tsy mahay mihinan-kanina ianareo Jesosy tsy miteny aminareo tsony ane izy rehefa nitoerinareo rehefa nitoerinareo zavatra lazainy tsy miteny aminareo tsony izy lazainy izy tompoko sangana amin'izay tsika hivavaka rehefa naio midina manatrehana etoaliana bahambolorana ny vavakay mangina vetsovetsopo zay atolotra vola seniare na samitsy ananana faindroindro ny vavakay mangina olorate nawana toko vavakisika misaotra anao Jesosy le zokinay be fitia
le tena mijerena isan'andro san'andro araka ny tenina hoe isaky ny indray mimpimasony ho andemako azy ary hitany masonao foana jereniny masonao foana misaotra Jesosy marary zay a tolorano fanafody toroanao hevitra ary sitranonao zany na mahafaly anay miara-mivavaka aminao eto amin'ity toeranyity rena daholo nyfandoriana tao amin'ny voady teo Jesosy betsaka izy reny lehibe indrindra Jesosy dia ny fisaorany ray aman-dreny fahafapanadinana sehobe zanany Jesosy ny ray aman-dreny anie ny tena mitebiteby fa tsy ny ankizy tsy mbola fantatra ny ankizy zany lanjany diplôma zany ka na afaka izy na tsy afaka tsy mampaninina azy zany fa ny ray aman-dreny kosa matsiary torovana satria mbola eritreritra indray saram-pianarana rehefa avy eo Jesosy misaotra anao izay afaka dia tohizin'ny fifaliana hatramin'ny farany ny tsy afaka kosa dia mba hiezaka fa zany tsy fambiazana zany a tsy miala amin'ny maha-olombelona ny olombelona fa mbola hanatrika n'izany vavaka zany ary zany fanadinana zany daholo BEPC sy ny baka rehetra aza dininao zany Jesosy toroa hevitra alohan'ny fanadinana toroa hevitra amin'izay matiera tokony ianaran'ny faraparany fa zanakao reo mba marary tahaka azy koa ianao raha tsy afa-panadinana izy ka dia mba ianoy mandrakariva ny fivavahany Jesosy mino kosa hay fa no vavaka rehetra sy fandoriana tao amin'ny voady ifarenao daholo Jesosy tanterao ny tenina hoe na mbola tsy miatso kory azy ianao efa tonga dia mino zay fa voarainao reny vavaka be dehibe ny soratany reny a ary voatahirinao a hatramin'izany soratra ao anaty vavaka zany misaotra Jesosy fa izay rehetrarehetra kosa miasakasaka amin'izao andro fety zao manana anao zahay le ten'Andriamanitra rainay manao fety ho anay san'andro 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 manoro lalana anay amin'ny sakafo tokony ho anay san'andro san'andro ary miambina anay isaky ny ray minitra mba tsy voan'ny devoly jereo ny vahoaka rehetra Jesosy miampitomboindray zao ny coronavirus mino zay fa leo Andriamanitra niaraka taminay hatramin'izay mbola tsy handao anay mbola tsy hafoy anay mpanomponao zay a zany mpanompo zany karakarai ny tompony marary zany sitranony saotra Jesosy meny fanafody toroa ny fanafody sy dokotera tahiny zay rehetrarehetra sotrony hampasitrana azy zany atao impanomponao tsy manakaniko hoany zany hainao no mitaridalina sy mahita toerana mba hiasany azahoany vola Andriamanitra ny nofo rehetra ny ianao fa tsy Andriamanitra ny fanahy ihany ary nofo natongavanao tetỳ an-tany ary fantatrao ny mampangiry firy an'izany nofo zany ka dia petraka hoe am-pelantananao reny Jesosy hivavaka izay vavaka ho an'ny tanin-drazanay hivavaka ho an'ny tenanay meona aminao eto amin'ity toeranyity satria ianao ny voalohany
Iasaka zanay fa ao ny tena fifalianay amin'ny fetim-pirenena. Tsara lavitra no sy fampisehoana rehetrarehetrany ny miona aminao, ny miresaka aminao satria mahazo toro lalana vaovao avy any aminao zahay. Tia ny toerana natokanao Jesosy hivavahana aminao. Ny any atokantrano any manko Jesosy korotana foana, korotana any tabataba, kizitombelona, tsy misy fotoana hivavahana. Vavanay foana no mivavaka fa nasainay mikorotana fa eto amin'ity toerana ity Jesosy, toerana masina, toerana nytenenanao hoe raha eo amin'ny toerana io nareo mivavaka, miaino anareo aho, miaino anareo ho any an-danitra rehefa mitongilana ny sofinao, miondrika ny lohanao miaino anay, tsy mba mandangy anao Andriamanitra. Ka raha tonga mivavaka eto ny mpanomponao a, misy antony, misy antony Jesosy, misy vavaka tsy ambara havana, tsy ambara vady aman-janaka, fa ao anatin'ny fony eo mitady anao, mitady famonjena avy aminao, mitady torolalana avy aminao. Ka raha fantatra ho izy fa amin'ny fony manontolo no hatongavany vavaka eto, dia tanterao aminy teninao hoe inona ny tianao a hataoko aminao. Dia io noho ny vavaka Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotranao dia misaotranao dia misaotranao satria eto ianao amin'ny herin'ny androany iray vao afaka miasakasaka maketo. Fa mba taio izay mandritra nyity herinandro ity, fa leo vavaka izay mandritra nyity herinandro ity, mba ho tsapanay fa isak'izay tonga eto izay manana maraina vaovao, manana fiainana vaovao, manana fifaliana vaovao amin'ny fanomponanao. Anatery valim-bavaka izay, ny anjely mahalala, ny adresy misy anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy, mahalala ny toerana mampitonantonana anay andavanandro rehetra, apetraka aminao izany Jesosy. Fa ianao no Andriamanitra tsy mba mizatavan'olona, ka tanterao aminay mandrakariva ny teninao hoe ninninona angatanareo amin'ny anarako ataoko izany. Mpanomponao no mangataka izany Jesosy, ary ho mpanomponao mandrakizay zahay mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao mivavaka. Ianaranao ny angatana izany Jesosy, rainay izay ny an-danitra fa masinana ny anaranao, tonga neny fansaka ilay sitrapo ety tany tahaka ny an-danitra. Eo nay ny anina sy hazo anay, ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondrana amin'ny fakam-panahy, manafana amin'ny ratsy, manao ny fansakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsodrano. Itahy anareo any Jehovah ka hiaro anareo, naiza le anareo ninninona hataonareo atoko tanteraka, fa misy tanana mahery tazona miaro anao, anandratra ny tanany aminao any Jehovah, amindra fo aminao izy, avavaka ho anao izy,
na tsahana tanàna ary teny aminao isan'andro izy hoe reko zany fivavahanao zany a ary efa midina zao a hamonjy anao sotra Jesosy anao ny deranao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen tsy misy rehareako hafa tsy anao Jesosy anao ny hery anao ny aja sy ny voninahitra ifasanany sy ny rehatsika irefaresy izao tontolo mahita ka sambatre tompony sambatra ajeso miakeleakiatrama o ampie fitiavana o ampiampia Jesosy ora sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany alleluia masina 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 Jehovah maro tanteraka tokoa izany mahay reza toko samy manao fety daholo raha zao zay mbola tsy miangona fa tsy misy fiangonana raha hariva